ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratra ity alaka misy 10 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko 12. Samuela faharoa toko 12. Andininy 17 ka hatramin'ny andininy 17. Samuela faharoa toko 12 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Aminaran'i Jesosy. Dia hoy ny an-tana tamin'i Davida, ianao no izy, izao no lazain'i Jehovahandriamanitry ny Israely. Izaho nanositra anao ho mpanjakan'ny Israely ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanan'i Saoly. Ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao handefy mandrinao. Ary nomeko anao koa ny firenen'i Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy anao zany dia nomeko bebe kokoa ianao. Koa nahoana ianao no nanamavo ny tenin'i Jehova ka nanao izay ratsy teo imasony? Ory Etita nasianao ny sabatra ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novonoanao tamin'ny sabatry ny taranaka Amona izy. Koa noho izany dia tsy ala amin'ny taranako mandrakizay kosa ny sabatra satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadiny Ory Etita ho vadinao. Izao no lazain'i Jehova. Indro, izaho efa tonga loza nao avy amin'ny ankohonanao ary esoriko eo masonao ny vadinao ka omeko ny namanao ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao atoandro be nanahary izao. Fa ianao nanao zany tao amin'ny mangingina ary izaho kosa aneo zany zavatra zany eo anatrehan'ny Israely rehetra sy amin'izao atoandro be nanahary izao. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehova ary hoy kosa Natana tamin'i Jehova, tamin'i Davida, Jehova efa nanaisitra ny heliko ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehova tamin'izany zavatra izany dia ho faty tokoa ny zaza izay aterakao. Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehova namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Ory tamin'i Davida ka narary be ny zaza. Ary nifona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia nifadianana sy niditra ka nandry tamin'ny tany mandritry ny alina. Ary ny olona tao an-trano nitsangana nakao aminy nampiarina azy amin'ny tany nefa tsy nety izy sady tsy nety niara-ny nakanina taminy. Ray maso anao manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Mamaly ny faharatsiana ny tompo. Izay moa ny hevitry ny mofinaina amin'ity volana martsa ity. Nanao izay ratsy teo imason'Andriamanitra Davida ry havako. Ary hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 5:10, ny fifonan'i Davida tamin'izay ratsy nataony teo imason'Andriamanitra. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fihetsiky Davida satria namon'olona Davida. Namon'olona izy noho ny fitiavany an'i Batseba vadiny Ory. Dia naporsihiny Davida, nataony any aloha indrindra, nataony izay hahafaty any Ory mba hakany any Batseba. Ary dia nodikain'i Davida ny lalàn'Andriamanitra. Tsy ny hoe fitsiriritana ihany fa ilay tena fandatsahana aina mihitsy na famonoana mihitsy ary dia tsy zakan'Andriamanitra zany. Ary maharara azy dia izao tsy nahatsiaro tena koa Davida. Tsy mbola nahatsiaro zany fahadisoan-dany Davida fa mbola napatsehivina tamin'izany tsy fetezany zavatra zany vao nibebaka izy. Revako malala manoloana ny fialan'ny olona na ny fialan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny didin'Andriamanitra dia ahoana nataon'Andriamanitra? Voalohany dia
maniraka olon'Andriamanitra, mampatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra ny tsy mety ataony. Dia ny rain'Andriamanitra Natana mpaminany ampahafantatra amin'ny Davida ny tsy nentiny ataony. Tsy mora tamin'ny Natana, hitantsika amin'ny toko eo alohany fa naka ohatra Natana nanazava nandresy lahatra ny Davida. Tsy mora tamin'ny Natana akory ny nijoro hitaona ny Davida, hibanjana n'Andriamanitra, hitaona ny Davida hibebaka. Tsy mora tamin'ny Natana zany. Davida mpanjaka, olona toteny, mpiady mahery, ary entitra ny heverina hoe natahoran'ny olona, ary indrindrindrindra mpino aza tian'Andriamanitra. Fa nijoro Natana nampahafantatra ny Davida ny tsy mety ka tokony hibebahany. Natana zay mpaminany eo no matetika hitantsika, tsy de hoe mpaminany lehibe ho an'ny firenena tahaka ny Isaia izy na tahaka ny Ezekela, fa nataon'Andriamanitra mpaminany ho an'ny Davida manokana. Nantsoin'Andriamanitra olona manokana Davida mba hampibebaka azy. De Natana. Ary rehefa tonga Natana ny taonan'i Davida, tsy mora taminy hotsika teo. Fa rehefa niray iny Natana de nijoro izy, nampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa niaino ny Natana kosa Davida. Niaino ny Natana izy satria fantany fa irak'Andriamanitra Davida. Satria nelolalana ny tenin'ny Natana ny fanahin'Andriamanitra. Io mamarina ny tenin'ny Paoly Mandrakarena hoe raha miafina nge le filazantsara, raha miafina le teny faminaniana, raha miafina le teny fananarana, de miafina ho an'izay ho very zany. Fa rehefa tsy ho very ny olona, rehefa sitrapon'Andriamanitra zany misokatra ny fon'ny olona, afaka malala ndraindray mantsy sarotra hita zay ny mpanompon'Andriamanitra, manamary-teny zay ny mpanompon'Andriamanitra, ary ndraindray aza ny mpananatra azy indray no anariny. Izay irahin'Andriamanitra hananatra azy, izay irahin'Andriamanitra hamerina azy eo amin'Andriamanitra, na marona kokoa hamerina ny sainy ao amin'Andriamanitra indray no mahatezitra azy. Betsaka ry havako malala ny olona am'izao andrakehitriny zao tsy mandray anatra. Izay mananatra azy no akalainy, izay miteny azy no ansirany. Ary ndraindray aza ireny olona zay irahin'Andriamanitra miteny amin'ireny tsy vitany hoe halany, fa tsarainy koa aza. Tsarainy hoe arinareo aza mba izaoko, agako nareo mba izaoko. Ndraindray izany toetra zany no hita ry havako malala amin'ny fiarahamonina, ary zany tena fiampangana. Zany tena asan'ny maizina mihitsy. Lay Davida teto tena naika ny Natana. Tsy mba niteny any Natana mihitsy hoe kinona koa anao zay mpaminany kely ty, ianao koa zay ihany. Tsy niteny Davida fa niainao ny Natana izy. Satria nisokafan'Andriamanitra ny fony. Le havako malala, tokony mieritreritra isika am'izao andrakehitriny zao. Tokony miaino anatra. Raha misy olona irahin'Andriamanitra mananatra anao ka miteny aminao, manitsy anao de raiso fitiavan'Andriamanitra zay. Raiso fitiavana zay. Fa zay eritreretina ho tsy fitiavana, ny olona anarina angeny tiany, ny olona ahitsy angeny tian'Andriamanitra. Ka raha misy olona irahan'Andriamanitra manitsy anao, mananatra anao, de aza akalaina izy. Andriamanitra no akalainao raha nirahan'Andriamanitra le olona nanatra anao. Andriamanitra no lavinao raha nirahan'Andriamanitra le olona hamerina anao ao aminy. Andriamanitra no roahinao raha roahinao le olona mananatra anao. Raha havako malala, zava-dehibe ary. Raiso fitiavan'Andriamanitra, ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra, marary izy mazava ho azy. Ny marina ndraindray mandratra. Ndraindray marary toy ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra, manindrona marary. Nefa fitiavana ny ao ambadika ry havako. Hotsika manao hoe Andriamanitra manoloana ny fivilian-dalan'ny mpanompon'Andriamanitra, na ny fivilian-dalany tsy ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy, mety ny vahoaka an'Andriamanitra mihitsy koa aza,
mety tsy olona anankiray ihany no anarin'Andriamanitra fa vahoaka ray amanontolo mihitsy, mety ho firenena, mety ho fiangonana. Dia Andriamanitra ry havako de mitao maniraka mpaminany. Fotoana ny karemitsika zao ry havako, fotoana ny fandinihan-tena, tsy fotoana ny fanamarina tena fa fotoana ny fandinihan-tena, fiainona ny tenin'Andriamanitra, fiainona ny fananaran'Andriamanitra. Mety eza ry havako malala, tsy hoe irahin'Andriamanitra ihany fa mety eza koa ihay nihiraka Andriamanitra manitsy sy mitaiza. Fa ny faharoa ry havako malala de rehefa nanariny Davida tamin'ny toetrany tsy mety de ny aino izy, de nibebaka izy. Hoy ny filazan'ny bokin'ny Samuela faharoa azy, de nivady an'ny Davida, nitalao Davida ary nifona tamin'Andriamanitra izy. Ry havako, ny vokatry ny fananarana sy ny fiainona ny tenin'Andriamanitra de ny fibebahana, ny fibebahana, ny fifonana, fialana. Ary nanao zay rehetra nambarany tenin'Andriamanitra takina amin'ny olona mibebaka Davida. Nanaisotra ny akanjony mahampanjaka azy izy, nandro tamin'ny tany izy, nifady aniny izy. Zany hoe nataony Davida izay rehetra lamina napetraky ny soatra masina ho famantarana hita masony amin'ny fibebahana. Andriamanitra avako malala everitsika fa ny fibebahana de lay teny anankiray iny ihany, tsy ry havako malala fa ny fibebahana de tena fikapohatena mihitsy, nenina ary fanekena tsy amerina intsony. Zay nataony Davida eto. Io fihetsiky Davida rehetra io de midika fanenenana, midika fikapohana ny tena, midika fanekena fa tsy nety ilay natao ary fanonerana. Zay midika tsy nety niara-nihinan-kanina tamin'ireo ololo izany hoe lay toerany mahampanjaka azy mihitsy de nialany aloha, ny fony izy tsy mendrika natsiaro ny tena no tsy mendrika teo amin'ilay toerany mahampanjaka azy izy. Zay ny dikan'io teny io hoe manao hoe de tsy niara-nihinan-kanina tamin'ireo mpanolontsainana izy, tamin'ireo olona ambony izy, nandry tamin'ny tany izy, nifady anina izy. Tena milaza hoe nialany lay voninahitry ny mahampanjaka azy satria tsapany fa tsy mendrika izy, tsy nanamarina ny tenany izy ary nitao amin'ny efitrano mihitsy ary izy. Afaka malala zava-dehibe am'izao karemy zao ny fibebahana, ny fanekena ao diso. Ary io no ampianarin'ny tompo atsika mandrakariva ambam-potoana ny karemy tahaka zao, raha mamaky ny soratra masintsika. Tsy avy antso ny marina ho Jesosy fa ny mba hibebahan'ny mpanota, ny mpanota mibebaka. Ry havako malala, rehefa anarina ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa tenenina ny fiangonana, inona ny tokony ho akon'izany? Fibebahana, fifonana, fangatahana famelan-keloka. Fa raha fahatelo avako malala, ny famindram-pon'Andriamanitra, ny famindram-pon'Andriamanitra. Hoy filazan'ny Natana azy, Davida ny teny manao hoe 1:7, efa nanota tamin'i Jehova, fienkekeloka, teny efa nanota tamin'i Jehova. Faharoa, fanonerana, hitatsika io, nifady anina, nandry tamin'ny tany. De hoy Natana manao hoe efa nanaisotra ny eloka ao Jehova. Zany hoe avy hatrany de namela eloka ny Davida Jehova. Ny tompo rehefa miaikeloka isika de mahatoky sy marina ny tompo ka mamela ny fahadisotsika. De namela eloka ny Davida Andriamanitra. Ry havako, ho an'izay rehetra mpanota mibebaka am'izao karemy zao, ho an'izay rehetra manaiky ho diso ao anatrehan'Andriamanitra, de mahazo zany teny zany manao hoe efa nanaisotra ny eloka ao Andriamanitra, efa namela ny eloka ao Andriamanitra, na elokinina na elokinina. Ary io ny fitenin'ny Davida mandrakariva manao hoe mamela ny ditry ny fahatanorako, ny eloky ny fahatanorako sy ny sisa rehetra.
fa ho an'izay miay keloka na elokinina na elokinina ry havako rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy de avelan'Andriamanitra. Ry havako betsaka maheno le toditsy mandrakarivotsika anatin'ny fotoam-pivavahana mifiaikenkeloka fa moa ve tena tsapatsika tokoa ve ny famelan-keloka? Tsy tsapatsika ny famelan-keloka mandrakariva satria tsy miay keloko isika, tsy eketsika ny elokotsika. Ary Davida moa miteny manao hoe za de tsy mba hanafikeloko anatren'Andriamanitra, ny eloko tsy mba nafeniko, tsy mba hafeniko amin'Andriamanitra ny eloko satria hitan'Andriamanitra ireny. Ary reny no antony andehananao any am-piangonana mangataka famelan-keloka satria mety manota amin'ny mpanompon'Andriamanitra de mivavaka sy mifony eo anatren'Andriamanitra ary tsy mamerina intsony, manonotra tsy mamerina intsony. Afaka malala hotsika manao hoe karemintsika izao de fitaomana antsika hibebaka sy hiverina ao amin'Andriamanitra ity perikopa ity. Ary raha mamaky ny toy ny tantara moa sika afaka malala nijanony amin'ny toko 1:20 ihany mofinaina fa hoy ny filazan'ny toy ny tantara de afaka fotoana de maty ilay zaza. Andriamanitra mamaly ny faharatsiana ve tsia nitorotorona tamin'ny tsy fahamarinana ilay zaza mazava ho azy. Ny zanak' Davida, zanaka ho mpanjaka hitondra fanjakana dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra, tsy ratsy fanahy'Andriamanitra, tsy zay loatra. Tsy ratsy fanahy'Andriamanitra raha ohatra ka naka ilay zaza, tsy ratsy fanahy'Andriamanitra. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa zaza hitondra fanjakana aza doroana fa ao arinan'io dia hiteraka ny Solomona nge Batsebe. Rehefa nibebaka Davida maty oriny bebaka Davida de tsy hoe nariny Davida aveo Batseba, tsia, fa nijanona ho vadin'ny Davida ihany Batseba ary niteraka ny Solomona mpanjaka Batseba sy Davida. Hotsika manao hoe Andriamanitra nge miaino ny fifonan'ny Davida satria nibebaka marina ny Davida de nataon'Andriamanitra ho nanjary lalana, anjara atao Andriamanitra ho lalana nitondrana ny fiainan'ny Davida indray. Ary dia i Batseba zay vadiny Oria de lasa niteraka ny Solomona. Hotsika manao hoe zava-miafina ny fitondran'Andriamanitra. Raha ny tena marina maha olombelona de izao tsy mety nataon'i Davida, eloko anatren'Andriamanitra. Ary voasazy Davida io niteneniny io manao hoe tsy hiala amin'ny taranako mandrakizay kosa ny sabatra. Ary mandrakity ny androany de tsy miala amin'ny taranak'i Davida ny sabatra. Tsy sabatra fotsiny fa lasa basy, tsy basy fotsiny fa lasa tanky, tsy tanky fotsiny fa lalaito basy marovava. Mandrakity ny androany io teneniny ny tompo hoe tsy hiala amin'ny taranakao mihitsy mandrakizay ny sabatra, zany hoe hiady foana ny taranakao. Tsy tsahatry ny tana sabatra izy, raha tsy sabatra ny tazoniny zany de mazava azy tsy hiala eny an-tana ny fitaovam-piadiana ary mandrakity ny io de zay. Ary de zao ho voasazy ianao satria misy valiny nataonao. De hitatsika ny hoe andry amin'ny vadinao amin'ny atoandro-benana azo zao ny ao anatin'ny angonanao, hitatsika amin'ny toy ny tantaran'ny Davida moa izy io. Fa izao rehefa koa hotsika manao hoe mahagaga ny fitondran'Andriamanitra rehefa mibebaka Davida de izao namindra fo Andriamanitra, ny fafahan'Andriamanitra ny eloko Davida rehetra ary dia namboarin'Andriamanitra ny lalany. Rehefa malala hotsika manao hoe mahaiza ary meteza raha hibebaka, meteza hibebaka mety amintsika rehefa malala diso nge teo anatren'Andriamanitra. Mizavatra betsaka nge nataontsika tsy nety teo anatren'Andriamanitra fa hifony amin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Davida, hifony amin'Andriamanitra. De izao rehefa hifonanao amin'Andriamanitra iny de minofa mamela heloko Andriamanitra de amboarin'Andriamanitra ho vaovao ny fiainanao. Amboarin'Andriamanitra ho vaovao ho an'izay mibebaka marina. Ratsy ny manota rehefa koa malala, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny ota ary mahatezitra n'Andriamanitra io saziny meny an'i Davida io. Mafy nge ny saziny nahadon'i Davida tamin'ny nataony tamin'ny Oria, mafy tena mafy tokoa. Hitatsika any amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko 2:20 zany kapoka nahazo an'i Davida tamin'izay io teneny fahatanterahany teny rehetra io satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Fa izao nefa rehefa koa malala teo ankilan'i Davida Andriamanitra niaino ny fifonany ka nanamboatra ny fiainany.
le avako malala amin'izao fotoana ny karemy zao de tsara ho fa miandra ny fibebahantsika Andriamanitra. Raha tsy mibebaka isika de milanja ny vokatry ny fahotantsika ary simba ny fiainantsika, fa rehefa mibebaka isika de mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahalosoantsika. Fa na de mangatrakatraka tahaka ny sily aza ny fahotantsika, rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika, miverina amin'Andriamanitra isika, araka ny teny Soatra Masina hoe tao aminao no nanotanay, zay ratsy zay efa nateo, zay ratsy teo maso nao no efa nataonay, ho Davida no efa nataonay taminao, de ao aminao ihany no misy ny famelan-keloka. De avako malala engany ho tsaronao amin'izao karemy zao ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay. Fa amin'izao karemy zao de mamangy anay ianao. Maniraka ny fiangonanao, maniraka ny mpaminaninao, maniraka mpampianatra mpitory teny hitaonanay hiverina sy hibebaka aminao Andriamanitra. Tompo, vangio zahay atsiaro ny fahamarinan'ny teninao ka hitodika aminao. Ataovy matsiaro tena ho mpanota ka manaiky hiavao, manaiky hibebaka, manaiky hanonitra. Saotranao ny amin'i Jesosy zanakao zay nataonao sorona nadio anay, nanaisotra ny fahotanay araka ny tenin'ny mpanomponao manao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Saotranao koa ny amin'ny fanahinao masina zay mibitsika aty anatinay ka mampatsiaro anay ho mpanota hibebaka mandrakariva. Jereo ary ny fahotana zao tontolo zao. Noho ny amin'i Jesosy zanakao avelao reny fiodinany zao tontolo zao. Avelao ny eloky ny fijangajangana zao tontolo zao. Avelao ny eloky ny fialana zao tontolo zao amin'ny teninao. Mamela ny eloky zao tontolo zao amin'ny vonon'olona, amin'ny fitiavatena, amin'ny fialonana, amin'ny fitsiriritana. Mamela ny eloky zao tontolo zao ny amin'i Jesosy zanakao amin'izao karemy izao. Mamela ny eloky ny fianakaviana tsirairay. Mamela ny eloky ny mpino amin'ny fitavozavizany, amin'izay mety ho fialany amin'ny finoana ao Andriamanitra azy ka tsy mahatoky. Mamela ny eloka Tompo, fa ho any amin'iza moa zahay. Ao aminao ihany no misy ny fiainana. Tao aminao no nanontanay, de ao aminao ihany no hiverenanay. Mamela ny elokay i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Jereo ny mpiray-tanindrazana aminay, jereo ireo marary, jereo ireo sahira, avelao eloka, fa ny famelan-kelokao fahasitrananao an'izao tontolo zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.